izay mivavaka tsara, mivavaka ampitokina sy faharetana. Engane tsy atezitra anao Tompo raha mbola miteny aho. Novelomy niaraka tamin'ny indray ianareo no nefa navela ny fahotanareo rehetra. Mangata dia omena ianareo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Dia faly mandrakariva ary mitsidika ny tokantranontsika mianakavy amin'ity alahady 24 ny volana Jolay 2024. Alahady 17 mandava-taona taona D. No hevitra aroson'ny fiangonana amintsika sy andalinana ny finoana miainga indrindra amin'ny voalaza ny soratra masina dia hoe izay mivavaka tsara, mivavaka ampitokina sy faharetana. Ny vakiteny voalohany amin'ny Jenesy 7:20 andininy 20 ka hatramin'ny 20:30 milaza hoe engane ka tsy atezitra anao Tompo raha mbola miteny aho. Taorian'ny fandraisana nataony Abrahama sy Sara ireo olon'Andriamanitra telo mirahalahy dia tsy nafenin'Andriamanitra tamin'ity mpanompony ny famaizana sy ny fandringanana izay ataony amin'ny tanàna Sodoma no nieloka lehibe vita ny vahoaka tamin'ity tanàna ity. Rehefa nandreo fikasan'Andriamanitra handringana ny tanàna io Abrahama dia nitalao mba hamindra fo raha mbola misy olo-marina ihany aho. Niainga tamin'ny hoe mety hisy olo-marina 50 aho ary tsy nijanona raha tsy tonga tamin'ny hoe angamba mety ho 10 sisa ny olo-marina aho. Fa novalian'Andriamanitra hatrany ny vavaka sy ny fangatahana nataony Abrahama fa tsy handrava ny tanàna raha mbola misy olo-marina aho na dia vitsy ihany aza. Saingy tsy nahitana olo-marina intsony moa tao ka tanàna ka dia nitateran'Andriamanitra ny fandravana. Mpamindra fo sy mpihainy vavaka tokoa Andriamanitra, vonina mindra fo ny vahoaka manontolo izy raha misy manao marina na dia vitsy ihany aza. Ny vakiteny faharoa dia ny taratasy masinda Paoly ho an'ny kristianina tao Kolosy 2 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Ilaza masinda Paoly hoe novelominy niaraka tamin'indray ianareo no nefa navelany ny fahotanareo. Ny finoanan'i Jesoa maty sy nitsangako velona no fototry ny famonjenantsika eo masinda Paoly amin'ity vakiteny faharoa ity. Ka na dia maty no ny fahotantsika azy sika dia novelomin'Andriamanitra tamin'ny alalany nahafatesan'ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany sarobidy loatra ny finoana hatrio ny fototry ny famonjena araka nefa naverimberiny Jesoa matetika tamin'ireo nangatabonjy taminy hoe ny finoanao no nahavonjy anao. Dia i Jesoa lay mpamonjy an'izao tontolo izao ao amin'ny masinda Luka 2:12 andininy 1 ka hatramin'ny 17 no mampianatra ny mpianany hoe mangata dia omena ianareo. Izay mivavaka tsara, mivavaka ampitokina sy faharetana. Io moa no lohahevitra aroson'ny fiangonana amintsika amin'ity alahady ity sy iainantsika indray mandritry ny herinandro dia mampahatsiaro antsika ny asarobidiny ity vavaka nampianarin'i Jesoa ny mpianany ity izay ambaran'ny fiangonana ihany koa hoe vavaka nampianarin'ny Tompo na ilay vavaka tsara indrindra. Vavaka maneho ny fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Vavaka nanova ilay fomba fiheverana sy fomba fisainana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra tany aloha hoe fifandraisan'ny Tompo sy mpanompo izay ny fahatra indrindra tamin'ny alalan'ny tahotra. Fa niova kosa ho fifandraisan'ny ray amin'ny zanany. Ray mahalala tsara izay ilain'ny zanany, fifandraisana miorina amin'ny fitiavana sy ny fahatokisana. Fambaran'i Jesoa mazava amin'ny alalan'ity evanjely ity koa anefa fa na eo azy izay fifandraisana miorina amin'ny fitiavana sy fitokisana izay dia ilaina indrindra rehefa mivavaka ny fananana faharetana. Izay matetika kle mampahazo antsika olombelona ka mahatonga antsika hivadibadika sy hitady zavatra hafa hiatsapazana sy hasolo an'Andriamanitra rehefa nihevitra fa tsy nahazo izay nangatahana tamin'ny fotoana izay noheverintsika fa mety ahazahoana an'izay. Izay moa ilay hoe izao dia izao
zay ny fomba fisainantsika olombelona. Ary ny matetika dia ny filana andavanandro na ny filana ara-materialy, io ny tena mahatonga antsika hoe hivavaka sy hitodika amin'Andriamanitra, dia tsy inona izany fa ny azahoana ny sakafo, azahoana trano, ny arena hitamaso sy ny sisa sy ny sisa. Ireo no antony hivavahana. Fakapana lehibe apetraka Satana eo amin'ny fiainantsika ireo, satria fakapana efa nataony tamin'i Jesosy tany anefitra rehefa nifady hanina 70 andro sy 70 alina izy, ka tsapany Jesosy tokoa. Ka io no nahatonga azy amarana ity vavaka ity tamin'ny alalan'ny vavaka hoe aza velanao resy ny fitaoman-dratsy izahay ary manafahanay amin'ilay ratsy. Vavaka tsara indrindra ny rainy any an-danitra, vavaka angatahany fiangonana amintsika kristianina averimberina isan'andro. Fa tsarovy anefa fa rehefa manao ivavaka io isika dia miombona mandrakariva amin'i Jesosy ilay nampianatra azy. Ary matoky fa raha ataontsika ampinoana sy fitiavana ary ampaharetana ity vavaka ity, dia matoky sika fa azo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra, satria ray ity ny zanany izy, ary Andriamanitra tsy mandao fa eo anilany zanany mandrakariva. Ary tsy ny arena imatimatesan'izao tontolo izao ihany no omeny, fa ny fanahany mihitsy. Ary io no nahatonga an'i Jesosy anambarany hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Izany hoe mandeha lavidavitra kokoa amin'ny fomba fisainan'izao tontolo izao, satria io fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana io no tena fototry ny fahasambarana. Fa ny sisa kosa dia omen'Andriamanitra, satria fantatra Andriamanitra afelaintsika amin'ny andavanandrom-piainantsika ireny. Ka dia amin'izao alahady andiniantsika ny hoe mivavaka. Inona marina ny atao hoe mivavaka? Dia ambaran'i Jesosy fa fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra ray. Zanak'Andriamanitra isika, no ariana hitovy endrika aminy, no vonjeny, no vidiny lafo tamin'ny rahan'i Jesosy zanany. Tsy tiany ny hampahory antsika, fa kosa angatahany amintsika zanany ny fananana fitokisana, ny faharetana rehefa mivavaka, ary indrindraindrindra ny fitodiana amin'Andriamanitra isan'andro, tsy amin'ny zavatra filana andavanandro ihany, fa ny fametrahana eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainana, ary ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra araka ny fampianarana ataon'i Jesosy amintsika isan'andro, dia ny fananantsika io toetran'Andriamanitra mamindra fo sy mamela heloka io, ahafahantsika mandova ilay fahasambarana mandrakizay, izay honenan'Andriamanitra, honenan'ny fahamarinany. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany, dia androtsaka ny tsodrany amintsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana ny fiainantsika ny Kristy, isaorana ny Andriamanitra dia samy ten'Andriamanitra.